nanamafy ny fanoana ny ankolafiravalomana ny fitondrana misy ankehitriny Andriaramatoa Anta Razafimanantsoa solombavambaoka avy eo anivon'izany ny antoko izany no mariany moa fa tsy manam-pikasana velively isitaka amin'ny fitondram-panjakana misy ankehitriny ny ankolafiravalomana. Kasika niny resaka hoe ultimatum atao mouvance ravalomana reny angambany tsy eritreretina fa hoe ultimatum na inona no zavatra mitenenina fa samy manana fomba fandraisany anazy amiko manokana nisy ny fivorina zay na karakarainy CRN zany dia nametraka fepitona izy hoe raha amin'ny 20 août dia tokony eo daholo ny olona rehetra ampihavanana rehetrarehetra anisan'izany filoha Marc Ravalomanana ka miala amin'izay zany hoe raha ohatra ka tafiditra eo daholo resaka fampihavanam-pirenena ary rehefa tokony ifampiresaka ny rehetra dia faniriny ny CRN ary faniriny ny mouvance Ravalomanana manokana mihitsiny koa ny andraisan'ny président Marc Ravalomanana anjara amin'izany 20 août zany izay no natonga an'le filazana zany hoe amin'ny 20 août zany efa tokony tonga eto président Marc Ravalomanana. Ny resaka fialana dia aloha mazava tsara hoe hatreto aloha zay dia hoe nanoana ny fitondrana ary miara-miasa rehefa tsy ilaina intsony izahay na hoe tapana ny fiarah-miasa io tsy unilatéral io fa misy zavatra ifampiresahana zavatra ifanarahana rehefa tsy tanteraka zany zay amin'ny andaniny sakinany dia tsy maintsy misy ny fisarahana fa raha mbola misy ny fampiresahana mbola misy ny fampiresahana sy ny fifaneraserana dia tokony tsy tokony tonga amin'izay extrême zay ny andaniny sy ny ankilany.